Ia dia faly miarahaba sy mirary soa antsika rehetra mpanaraka ny fandarana misandratra indray. Mirary ny tsara sy ny soa ho iaho ary tsy mitsahatra ny maniry ny tsara isika rehetra. Ny nafisaky ny lela hono dia nirary ny tsara ka dia izay ngamba no entina iarahaba sy irariantsika rehetra. Ary miarahaba satria tonga tsy miarahaba hony namany tezitra ka dia miarahaba antsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana misandratra. Tamin'ny farany teotsika dia niresaka mikasika ny toetrana afo fa nandalo teto ihany koa ny toetrana rano. Araky ny fanongatan'ireo olona izay tsy naharaka tany am-boalohany dia mangataka hoe raha azo atao dia avy ireny indray reny le sehatra izay nisy tany aloha reny mba hampazavazava ny zavatra ho alefa ty afara ty satria misy somary banga ao anatin'ilay fandaharana izay omenao ka manahirana anay anaraka n'ilay fandaharana dia zay zavatra zay za mahatonga anay miezaka mamerina zay zavatra misy tany aloha tany kanefa famitinana ihany no entina eto amin'izao fotoana zao fa tsy mivalapatra be ohatran'ilay natao tany aloha tany. Fa nentina teto iaho ny resaka toetran'olona manana toetrana afo, ny toetran'olona manana toetrana rano ary ny mariana tamin'izay moa zany hoe ireo toetra ireo dia avy amin'ny fandinihana ny tontolo manodidina antsika sy le zavatra misy any ivelany, ny zavatra misy eto an-toerana. Ny tsahivina eto ihany fa hoe raha toa ka nataon'ny fandinihana zany dia misy ohatra eo amin'ny sehatry ny Europeana rehefa indray piasa izy dia ireo toetra telo efatra anak'ireo no anisany dinihana izy ireo sy isafidianan'ireo mpiasa misy eo aminy ary ampidirana ny olona anankiray anatin'ny asa hoe inona ny toetra misy ianao ary inona ny asa izay omeny ianao. Dia zay zavatra zay zany no anisany mandresy lahatra sy ivoizana nyreto kasinga efatra reto hoe ireo toetra efatra ireo no toetra fototra anisany manampy ny olona any ivelany any zany hampiditra asa ny olona tsiraray. Dia toy izany ihany koa hoe any amin'ny Japon ohatra dia voatsinjara efatra ihany koa ny olona ary ireo sokajin'olona efatra ireo zany dia arakaraka ny no isokajiana azy amin'ny sehatra izay itezana sy ampiasana azy. Ny any Japon moa zany dia ny sokajin-drandray no jerena kanefa raha pitovisina le toetra efatra eo amin'ilay toetra izay nentin'ny Europeana sy ny sokajin-dra efatra dia hita misy fifandraisan'ireo toetra ireo, ny lymphatique, ny bileux, ny renrehetra reny dia hita misy fifandraisany le izy ary tsy karitra fa hoe sehatra rehetra zany dia nahitana ihany koa hoe raha ohatra ka mijeritsika zao any amin'ny resaka fahasalamana dia mbola hita ao ihany koa ireo sokajy efatra ireo hoe misy ny sokajy ny toetra efatra izay anamariana ny fahasalaman'olombelona hoe rehefa rety ny toetra dia matetika zao no karazana aretina misy ao aminy ary zao no karazana fitsaboana mety atao aminy aminy. Mbola ireo efatra ireo ihany zany hoe no misongadina amin'izay sehatra voalaza izay. Zay zany no mahatonga antsika miditra lalindalina kokoa sy mandinika an'ireo toetra efatra ireo hoe aiza ho aiza ireo toetra efatra ireo raha ohatra ka amin'ny sehatra izay iainantsika andavanandro, amin'ny sehatra izay misy antsika any ampiasana, amin'ny sehatra misy antsika amin'ny fiarahamonina, amin'ny sehatra misy antsika amin'ny fianakaviana. Misy zavatra azontsika entina ve mba hanatsarana ny fiainantsika? Misy zavatra entina ve ahafahantsika manatsara ny fiarahamoninantsika? Misy azo entina ve hanatsarana ny fahasalamana? Dia mitatra hatrany zany izay resaka kasinga efatra zay. Eo zany dia hoe ny toetrana afo, tranina zany toetrana afo zany, ny toetrana rano, ny toetrana rivotra ary ny toetrana tany. Ireo efatra ireo no mamaritra ny toetra iainan'ny olombelona. Mety misy variante na hoe mitovitovy ihany fa rehefa sokajiana zany dia atsika sokajiana ireo efatra ireo zany amin'ny ankapobeny ny fifandraisan'ny olombelona sy ny toetra avoakany eo amin'ny tontolo manodidina azy. Eo zany dia azontsika raisina eo amin'ny sehatry ny asa, eo amin'ny sehatry ny fitiavana, eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, eo amin'ny sehatra rehetra izay misy antsika zany dia azo sokajiana sy azo tsinjaraina amin'io sehatra anankiefatra izay. Ny kasinga tany no entina eto androany. Ny kasinga tany zany no ezahana ho averina sy ho tsahivina
ary ho ezahana ho fintina hoe inona daholo no voalaza tao raha ataontsika indray mikapoka androany. Dia aiza ho aiza no ahafahantsika mifandray amin'izay eo amin'ny tontolo manodidina antsika sy ny sehatra misy antsika. Raha tsy ahivona fohifohy zany ny mikasika ny olona izay manana toetrana tany dia olona miaina ao anatin'ny rafitra sy fepetra zany izy ireo. Zay zany ny voalohany indrindra. Raha tena olona miaina amin'ny toetrana tanjany dia matetika mametrapetraka fepetra lalandava izy amin'ny zavatra ataony. Sarotiny amin'ny resaka fepetra, sarotiny amin'ny resaka rafitra, sarotiny amin'ny resaka fitsinjarana ireny andraikitra sy anjara ireny. Zay zany ny toetra voalohany hitantsika ao aminy. Faharoa manarakaraka an'izay zany dia hita ao anatin'ny toetrany ihany koa ny fiarovana ny zavatra efa misy. Zany hoe conservateur hozy ny frantsay. Miaro izay zavatra efa azo, miaki, arovana iny zany. Ary manatsara izay azo, ezahany hatsaraina, ezahany harovana, ezahany hampirimina. Zany hoe ny tanjany amin'ny ankapobeny dia conservateur. Natao hiaro ireo zavatra rehetra izay mandalo eo aminy. Anatin'ny toetra hitantsika anatiny zany dia izay le toetra maharimpery. Zany hoe raha conservateur ianao ka tsy maharimpery zany, mbola tsy terre ianao zany, tsy tany ianao zany. Maharimpery dia olona tia mandinika, mamakafaka. Amin'ny ankapobeny zany ny olona izay manana ny toetra io dia olona tia mandinika, olona tia mamakafaka, olona mahadiny ela, manana patience zany, maharitra ela, madiny ela, maharimpery dia voalaza ao anatiny ao. Olona somary sarosarotiny amin'ny zavatra manodidina azy, satria araka efa voalaza teo hoe sarotiny eo amin'ny resaka rafitra, sarotiny amin'ny resaka fepetra, sarotiny amin'ny zavatra fitsinjarana, sarotiny amin'ny zavatra fiarovana ny zavatra tsy efa misy. Natao hiaro. Ary raha ohatra miaro zany dia ao anatiny eo koa ny fanatsarana. Tsy hoe arovana eo dia mijanona amin'iny entany eo foana, fa arovana mba tsy hiaratsy le izy, fa farafaratsiny amin'ilay endrika izay isehoany, na misy fanatsarana mba ahafahana miaro an'ilay izy sy ahafahan'ny hafa miaro an'ilay izy ihany koa. Zay zany dia hita amin'ny endrika maro, na eo amin'ny resaka asa zany, na eo amin'ny resaka trano fonenana zany, na eo amin'ny resaka fitantanam-bola zany, na eo amin'ny resaka fahasalamana zany, na eo amin'ny resaka fiarahamonina zany, dia tsy karitra foana zany izay ilay toetra miaro, manatsara, mirafitra, fepetra, faharetana, fandiniana, fanatsarana, fandrindrana. Satria raha vao tsy mirindra io dia sarotra miaro an'ilay izy. Dikazay zany ao anatin'ilay fepetra zay ihany koa zany ny fandrindrana. Matetika ny olona zany raha ohatra manana an'ireo toetra ireo dia tsy dia be resaka loatra. Zay zany anisan'ny hita aminazy raha mifampita amin'ireo toetra hafa dia tsy dia be resaka loatra. Olona mpanao andolo-po, zany hoe rehefa tsy miresaka ianao dia tazonao aminao, tsy ampy ilay avoakanao, dia olona mitazona am-po. Olona azo lazaina hoe masika fa tsy masika toy ny afo hoe mivandravandra be na mitabataba be na hitan'ny olona, fa masika milamina, mikolaka. Zany hoe arakaraky ny tranga eo zany no anasazinanao, fa misy sika mangina zany no ampiarin'izy ireo matetika. Zay zavatra zay dia olona fiarahamonina ireo. Zany hoe raha zay toetra zay zany dia olona tsy tia ady izy, kanefa tsy olona tia fiarahamonina ihany koa. Zany hoe mifidifidy olona izay mifandray aminy. Raha raisina zay toetra zay zany dia anisan'ny toetra ananan'izy ireo zany hoe mifidifidy izay olona hipetahana, na olona tonina, na olona hifandraisana, na olona hiara-iasa aminy. Ho an'izay le resaka zay hoe mba ahafahany miaro, ahafahany mandrindra, ahafahany mametraka fepetra, satria tsy ny olona rehetra naiky an'izany. Ny olona efa liana fivoarana amin'izao fotoana izao, olona maika hiazakazaka. Ny olona manana toetrana tany nefa dia mifanohitra amin'izay hoe satriny dia miadana,
satriny dia mandeha moramora, satriny dia amena fotoana izy andinika, manana fotoana andalina, dia zay zavatra zay zany no anisan'ny mahatonga azy hoe tsy zay olona rehetra kory dia afaka hipetraka aminy na afaka hifandray aminy, fa voafidy sy voasivana ihany ny olona zay manana ny anjara toerana goavana eo aminy. Zay zavatra zay dia milaza fa hoe misy karazany maromaro izy ireo zany, misy le extrémiste dia misy ny efa mivoatra, misy tena mbola tranainy be zany. Fiainana io dia mitovy amin'izay ihany zany hoe misy sokajy isan-karazany zany mety tany, mety azontsika sokajiana telo ihany koa izy. Misy zany ilay tena hoe sarotiny indrindra, misy ireo antonotony, ary misy ireo zay azo lazaina hoe efa azo lazaina hoe mivoatra. Ao anatin'izay zavatra zay zany dia ahitana toetra hoe mitarika, mikolokolo, mampivoatra, mandrindra. Zay zany ny toetra anankiray hoe ao anatin'ireo tany ireo zany dia misy ireo tena hoe sarotiny zay mametraka fepetra be da be, mametra rafitra be da be, mametra fifampizarana be da be, mba ahafahany manatotosana zay le toetra fototra ao amin'izay. Misy ihany koa nefa ireo le zay hoe ao antonotony zay hoe mikolokolo sy manatsara eo aminy, zany hoe feno endrika tsara eo anatiny, mitazona saingy mikolokolo sy manatsara, mampivoatra ihany koa. Ary ny fahatelo farany zany dia hoe misy ilay manatsara, zany hoe na dia conservateur ary izy na dia miaro ary izy dia mampivoatra zay zavatra misy sy manatsara an'izay zavatra misy. Raha raisina ohatran'izay zany ohatra hoe kolotsaina, ny kolotsaina dia zavatra nentim-paharazana, zavatra fahiny. Misy mbola tena mijanona zany amin'ilay fomba iny zany ilay teniko hoe sarotiny amin'ny rafitra, sarotiny amin'ny fepetra, sarotiny amin'ny fitsinjarana zay zavatra zay. Ary misy kosa nefa raha ohatra ny raisina amin'izao dia misy efa teo amin'ilay hoe fomban-drazana ihany fa nohazaraina sy nohavoasa, saingy mbola fomban-drazana ihany. Tsy hoe akory makatahaka iny hafa fa manatsara zay eo an-tanana mba hifanaraka amin'ny toetrandro zao. Dia zay sokajy telo zay zany ny azontsika maritana ny toetrana tany. Fa nentsika ihany ireo tamin'ny vanim-potoana taloha, fa nomenantsika zay sokajy telo misy eo amin'ny toetrana tany zay, dia ireo le mitarika, ireo le mikolokolo, ary ireo le manova. Misy telo zany ny toetra mety azontsika raisina amin'izy ireo. Dia zay zavatra zay manamaritra zavatra betsaka eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny zavatra ataontsika. Eo amin'ny lafiny fiarahamonina izy ireo dia azo lazaina hoe mangatsiatsika ihany, tsy olona tia sehoseho, fa olona somary miataka eo amin'ny fiarahamonina, olona tsy dia be resaka loatra eo amin'ny fiarahamonina, olona mandray anjara nefa eo amin'ny fiarahamonina, alorona mahavita eo amin'ny fiarahamonina. Tsy be resaka fa mandray anjara ary olona mahavita eo amin'ny fiarahamonina. Sarotra ilika satria mahavita ary mahavita tsara. Sarotra tazomina ihany koa nefa satria tsy te hivoatra aingana ary sarosarotiny toetra, azo lazaina fa mahihatra. Dia zay zavatra zay zany no tokony hojerena eo amin'izy ireo. Eo amin'ny lafiny saina sy ny fanahy dia misy tena manana anjara toerana goavana izy ireo. Manana anjara toerana goavana satria manana fotoana andinihana izy, manana fotoana hamakafakana izy. Zany hoe matetika raha mifanaraka tsara ny toetra izay voalazantsika teo sy ny asa mpanaovina azy dia anisan'ny olona manome vokatra faran'izay tsara izy, anisan'ny olona manome vokatra azo tsapahitanana izy, satria mila zavatra azo tsapahitanana avy hatrany izy, mila zavatra azo jerena avy hatrany izy. Manamafy an'izay voalaza rehetra tany alohany amin'ny zavatra misy ankehitriny. Zany hoe resaka toetra na tany ny ataontsika dia mafisina zany, zay zany le endrika isehoany eo amin'ny sehatry ny asa. Raha manana fotoana izy andinihana ho manana fotoana hamakafakana, manana fotoana hianarana, manana fotoana natanterahana azy, dia tena hoe mahavita asa faran'izay tsara ary asa maharitra izy. Fa raha tsy manana an'izay fotoana izay kosa izy, fa fotoana fohy
ary tsy amin'ny famakafakana fa tonga dia asa mihodina avy hatrany dia miaina ny vokatra mety ho azy eo aminy. Anisan'ny olona manana toerana eo amin'ny fiarahamonina satria miasa miadana kanefa mandroso. Ela ny fiakarany kanefa anatin'izay ela zay zany dia miatsara tsy kelikely ary mafehy ny traikefany izy. Dikazay zany misy vokatra zay azo dia tsy votsitra ary manampy hatrany izy ary zay eo an-tanany dia mendrika lalandava. Eo amin'ny sehatry ny asa fampiasana saina zany voalohany indrindra dia manana anjara toerana goavana izy satria olona tia mandinika, olona tia mamakafaky. Eo amin'ny sehatry ny saina zany ny olona manana toetrana tany dia manana anjara toerana goavana. Raha ohatra ka mifandray amin'ilay fepetra voalaza teo ny rafitra, ny fepetra, ny fifampizarana na ny raha zay zany izy dia mety aminy. Ny faharoa dia ny zavatra azo tsapainana, zavatra concret. Raha zavatra azo tsapaitanana, zavatra concret zany dia manana anjara toerana ihany koa satria manana fotoana mola volaina sy anatsarana izay zavatra ampelantanana izy. Miaro ary manatsara sehatry ny saina sy ny sehatry ny azo tsapaitanana. Zay zavatra roa zay zany no anatin'ny sehatra ibahanany eo amin'ny tsy havahany ary anjakany eo amin'ny sehatry ny asa. Zay le nahatonga tany am-boalohany ny misy karazana orinasa zany izay mifantona ny mpiasany araky ny toetra misy eo. Fantatra tsara zany raha ohatra ka zany hoe asa azo tsapaitanana concret ho zany vazaha ka ilaina fandiniana sy famakafakana lalina mba ampandrosiny izy dia ny olona manana toetrana tany zany no tena voasokajy anatin'izay. Ary le olona manana toetrana tany izay tia manova sy tia manatsara dia lasa lavitra. Zay zany reo amin'ny sehatry ny asa kanefa misy ihany koa ireo olona manana toetrana tany natao hikolokolo sy hanatsara ihany koa. Tsy natao dia amin'ny hevitra loatra izy satria miadana loatra. Ny olona efa mainka miazy mbola andinika sy amakafaka, omeo fotoana, omeo andro, andraso kely aloha zay vao afaka manome soso-kevitra izy. Fa rehefa vitany kosa izay zavatra omeny dia manana fotoana izy ahafahany mizara zay vitany. Zay zany ny toetra sy ny asa mifandray eo aminy. Eo amin'ny resaka fiarahamonina efa voalaza antsika teo hoe mangina kanefa mandroso miadana izy. Dia mitovy amin'izay koa ny resaka saina sy ny resaka fanahy. Olona mandinika zavatra lalina zany hoe misy sehatra zany ara-panahy azony hidirana ary misy sehatra mety tsy ho tafiditra amin'izay izy satria olona mpamakafaka sy mpandinga izy dia dikan'izay misy sokajy ny olona manana toetrana tany natao andinika sy hamakafaka ireo zavatra ara-moraly sy ara-panahy. Raha hiresaka ny zavatra tontolo kolotsaina antsika na nentim-paharazantsika dia tsy miala zany ny resaka moraly, resaka fahendrena ary ny resaka ara-panahy. Dia dikan'izay zany misy sehatra ihany koa zany izay ananany toerana, ananany traikefa, ananany fahefana ary azo kirakiraina sy hatsaraina eo amin'ny tontolo ara-panahy. Zay zany raha ohatra raisitsika eo amin'ny sehatry ny asa, eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, eo amin'ny sehatry ny ara-panahy, eo amin'ny toetrany amin'ny ankapobeny. Dia hitantsika amin'izay zany hoe aiza ho aiza ny misy azy ohatrohatra n'inona ny endrika isehoany amin'ny tontolo manodidina azy dia ahoana ny fomba ahafahana miditra anatin'ny fiarahamonina. Natao ilay izy ho azy satria tsika dia mifanerasera amin'olona, tsika dia mitaiza olona, tsika dia miara-miasa amin'olona, tsika dia miara-miaina amin'olona. Ny zavatra izay zaraina zany dia anahy ho anao mba ahafahanao mamantatra hoe za dia manana toetra tany dia aiza ho aiza amin'izay sehatra zay misy ahy
ahoana ny afahako mampitsara sy mampivoatra n'izay toetra izay. Na hoe manana olona fandraisana tany ianao dia manatsara an'izay resaka tany izay eo amin'ny sehatra izay iainanao. Raha zanaka ohatra ny manana an'izay toetra izay dia afantatra aiza ny toetra ho volavolainao sy hatsarainao ao aminy. Raha olona ka manana toetrana tany no ampirotorotonao, ampiazaka zahanao dia hanimba azy ianao ary vokatra ratsy no azonao ary tsy ho lasa lavitra izy. Izay dia mahatonga fahasimbany eo amin'ny sainy sy eo amin'ny lohany ka mety hahatonga azy ho tratrana depression na hahatonga azy ho lasa dala. Tsy tratrany satria miadana ny sainy, zavatra omenao azy nefa azakazaka. Isan'andro izy dia ho bedesinao sy ho siahanao fa hoe miadana. Isan'andro izy dia ho ahilikilikao fa hoe tsy maharaka ny namany. Dia ho simba izy, anana complexe izy, dia fantatrao angamba fiatraikan'izay any am-pianarana, fantatrao ny fiatraikan'izay ao amin'ny asa, fantatrao ny fiatraikan'izay ao amin'ny fiarahamonina. Raha isan'andro ianao dia bado, voja, taralava, efa izay zany no fomba fiatrehany an'ilay fiainana. Dia ataovy izay fanarahan'izay toetra izay eo amin'ny sehatra izay ampidiranao azy. Izao tsy handehany amin'ny sehatra tsy mifanaraka amin'izay toetra an'izay ilay izy fa manimba azy. Ny tanjona dia hoe azahoana vokatra tsara, azahoana fandrosoana ho anao, ho azy ary ho an'ny tontolo manodidina azy. Izay ny tanjona fa tsy hoe hanapotika azy akory. Raha tany amin'ny toetrana hafitsika dia miteny hoe miazakazaha, meo azy malaky, tsy mahary perela eo fa izay vokatra azo androany tonga dia hafa indray ny rapitso, hafa ny ravakapitso. Fa eto zany ny fanohitra tanteraka amin'izay ilay misy mila fotoana eo aloha, mila fandinihana eo aloha, mila fikolokoloana eo aloha, mila fanaraha-maso eo aloha, mila fanarahana akaiky eo aloha ary azahoana vokatra maharitra. Izay zany no anisan'ny tombony sy anisan'ny hery ananany dia vokatra maharitra zany izay avokany ao. Efa voafakafaka sy voadinika ary voarindra sy voakajy tsara izay vao navokany. Olona azo sapaitanao eo, olona mila zavatra concret. Izay zavatra izay dia ahitana fa hoe olona mety ho économiste izy, olona mpiay, olona mpitsery ny rapitso, olona kahihatra ozy ny teny mahazatra satria mijery ny apitso izy. Tsy izay ny andeha hitabatabanao azy raha ohatra ka izay ilay toetrany. Dia arakarak'izay zavatra hitantsika izay zany no ahafahana mampiseho hoe aiza ho aiza no hitezanao ny zanakao na hiarahanao ny vadinao na hanomezanao ny asany mpiasanao. Raha olona manana toetrana tany no lasany amin'ny toetrana rivotra dia na vokatra faran'izay tsara ny azonao na vokatra faran'izay ratsy. Dia mitovy amin'izay ihany koa raha lasany amin'ny sehatry ny rano izy dia vokatra tena tsara azonao. Raha any amin'ny sehatry ny afo na toetrana afo na asa mikasika afo dia mety ho vokatra faran'izay ratsy ny azonao. Ka izay rehetra izay zany dia entina mba ahafahantsika mamolavola sy mandinika ny ho avy, ahafahantsika mijery sy mamolavola ny lalana izorana, ahafahana mandroso tsaratsara kokoa. Tsisy zavatra tonga lafatra ary sarotra manova zany, fa ny fahafantarantsika zavatra anankiray zany dia manatsara tsara ny lalana izorana. Raha fantatrao izy moramora aminao fe azy, fa raha tsy fantatrao izy dia sarotra aminao fe azy. Raha fantatrao fa tany io toetra io dia moramora aminao fe azy, fa raha tsy fantatrao hoe tany io dia tsy fantatrao fe azy. Ary rehefa tsy fantatrao fe azy dia miborioka any amin'ny lalana tsy tokony izorana izy. Dia izay no mahatonga ny vokatra matetika tsy tratra ary mahabetsaka amin'ny vokatra tsy tratra. Tsy ilay toetra no enjehana fa ilay asa no enjehana. Izany hoe toetra tsy mifanaraka aminao, ny asa dia ataonao satria mila vola atsika, mila mamely tena atsika, dia eo no hita vokatra zany fa hoe asa vita lasa fahy na asa vita maimaika na asa vita tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy satria tsy ao anatin'ilay olona ny fanatanterahana angaha fa voatery izy noho ny tsindry ny fiainana. Dia izay zavatra izay zany no ezahantsika ianarana.
eo amin'ny sehatra ny fitiavana moa zany dia efa voambara zay hoe raha ohatra ka olona mitovitovy aminy le izy dia mila mifanaraka tsara, raha olona mifanohitra aminy tanteraka le izy dia mila mifameno, ampifamenoana le izy, mila mahafantatra zany hoe za dia manana toetrana hafa mifanipaka amin'ny toetrana tany, ahoana ny ampifenoana azy mba ho tonga vokatra tsara, mba ho lasa volokano hafa sy tany miaraka dia lasa volokano. Zay zany no tanjona. Dia ohatrohatran'izay zany no ahafahantsika mametraka an'ity resaka tany sy ny tontolo manodidina azy. Famerenana ihany fa nentina teto ty sehatra ty fa amafisina zany. Ny antony amafisana azy dia voalohany ahitantsika zay tsy naharaka mba aharaka an'ilay izy, faharoa manarakaraka an'izay amenoana an'izay tsy feno tany aloha tany. Rehefa famitihana ohatran'izay dia misy zava-baovao tsy maintsy tafiditra ao foana amenoana an'izay tsy feno tany, ary ahafahantsika manatsara ny izay niraisitsika tany aloha tany. Zay ny mikasika ny toetrana tany iny sy ny tontolo manodidina azy, ny sehatra misy azy, ny asa tokony atao, ny endrika ahafahana manatsara azy sy mampivoatra azy, ireo kasinga mifameno aminy sy mifanohitra aminy. Dia anjarantsika tsirairay zany no mandinika an'izay rehetra zay, mampitaha ny fandarana tany aloha ty toetrana hafa dia ty toetrana tany, dia ampitahina inona ny tsy mampitovy an'ireo toetra roa ireo, inona mampiady ahy, dia jerena eo amin'ny sehatra ny fiarahamonina hoe raha ohatra olona manana toetrana hafa no mifanerasera ny toetrana tany dia inona ny endrika isehon'io fiarahana io, ahoana ny fiarahana io. Betsaka le toetra sy endrika hita amin'ny fiarahamonina mamian'izay, dia anjarantsika zany no mijery an'izay mba ahafahantsika manatsara lalandava ny sehatra zay holalovantsika. Eto dia miantso lalandava zay eo amin'ny koloaina hoe afaka lalandava nareo mametraka ny fanontaniana, afaka mametraka fanontaniana nareo, afaka mametraka sosikevitra nareo, afaka mamevahaolana nareo amin'ny alalan'ny larotaratra eo ambany. Ny koloaina araka le efa resahantsika foana dia misy sehatra famahana olana amin'ny endriny rehetra, sehatra natokana mahana olana, manana an'izay sehatra zay zany izy. Misy sehatra fifampizarana, mizara an'izay traikefa nanana eo, mifampizara hoe inona daholo ny zavatra azo zaray, misy le avy aminay, misy avy amin'le mpikambanao, fa sehatra fifampizarana. Misy sehatra fifanampiana ihany koa hoe ahoana ny atao amin'ny fanampy, hafa le vahaolana, hafa le fifanampiana, ahoana ny hanatsarana ny fahasalamana. Misy sehatra zany natokana ho an'izay amin'ny fomba natoraly, mifanampy an'izay efa misy andavanandro, mifanampy an'izay omeny ny mpitsabo. Misy ilay sehatra hoe atreto ny fetra azonao atao hanatsarana ny fahasalamana, dia zay sehatra zay zany misy ao anatin'ny koloaina. Ny koloaina dia manome ireo kasinga natoraly ahafahana manatsara ny fiainana sy ny fanampin-tsakafo izay omentsika, ary manana eritreritra anao fiofanana any amin'ny faran'ny volana Mai partir amin'ny 22 Mai any zany, arakaraka ireo katroka izay ho tonga, fa 22 Mai zany tapaka eto. Raha ohatra feno ny Coran zany dia anomboka amin'ny 22 ny sehatra izay le fanatsarana ny fahasalamana zay, ahoana ny sehatra nentim-paharazana no hatsaraina na hoe traitement traditionnel amélioré, ahoana ny fomba ahafahana mizara an'izay. Misy traikefa izay efa nananay nandritra izay fotoana maromaro zay mba nisy zavatra azonay, voarainay, nampiarinay ary nahitany vokatra izay ho zaraina. Mitovy amin'ilay traitement traditionnel chinoise, zany ny Sinoa dia manao ny azy ihany koa, manatsara ary mivoatra ary malaza maneran-tany, dia mba izy andramana ihany koa zany ny antsika eto, ahoana ny ahafahana manatsara ny sehatra misy amintsika. Iza no afaka hiaraka aminay, iza no vonona hiaraka aminay, iza no liana miaraka aminay, hanatanteraka an'izay le hoe médecine traditionnelle malgache amélioré, hatsaraina metsika. Tsisy resaka ara-panahy fa resaka fitaizam-batana fotsiny, fanatsarana ny fahasalaman'ny vatana, fahasalaman'ny nofo, fanatsarana
rehefa marary anjara ny dokotera zay, fa alohan'ny marary dia misy le fitezana fikolokoloana mba tsy ho tonga amin'izay aretina zay, dia iny zany no sehatra zay hisinay sy hotazonay ary ho atsaranay. Ny fampiasana ireo kasinga natoraly, ny karazana tany maro isan-karazany, ny tany manga, ny tany mena, ny tany fotsy, ny fasika, azo ampiasaina daholo reny rehetra reny. Ny menaka isan-karazany, ny ranomasina, ahoana ny ahafahantsika mampiasa ny ranomasina ho amin'ny fahasalamana. Ny menaka ravitsara, ny huile coco, ny maro ireo karazana menaka izay mahasoa antsika. Raha menaka atao amin'ny foatra, ina ny asany? Raha atao amin'ny tratra, raha atao amin'ny atoka, raha atao amin'ny loha, raha atao amin'ny tenda, ina ny vokatra mety ho azo? Menaka coco. Dia mitovy amin'izay ny ranombary, ahoana ny azontsika ampiasaina ny ranombary? Eo amin'ny resaka vatana, eo amin'ny resaka nofy, eo amin'ny resaka kasinga tsirairay, dia ahoana ny ahafahantsika mifehy an'izay? Ka zay zany hoe amin'ny 22 mai jusqu'à 26 mai raha feno ny isa zay tadiavinay, dia io isa zany zay sehatra mikasika amin'ny fanatsarana ara-pahasalamana. Raha marary ho iaho ho an'ny mpitsabo zay, fa ny fiarovana sy fanatsarana fahasalamana dia azontsika homanina alohan'ny fotoana. Raha tsara fiomanantsika dia mahalana marary, fa raha ratsy fiomanantsika dia matetika marary. Zay le fanomanana hoe mahalana marary zay zany no ezahantsika, tsy zaho fa isika. Maromaro zay efa ao anatin'ny sehatra io, ny fampizara sy ny fanakary dia tokony tonga fotoana ampitomboana ny isanay zany mba ahafahantsika miroso amin'ny tsaratsara kokoa. Misy efa mpikatroka aminay ao manatsara fahasalamana foana ny asany, ary ampitombo an'izay mpikatroka zay zany no tanjona amin'izao fotoana zao. Zay ny mikasika ny fiofan'ny, zay ihany koa mikasika ny koloaina. Fa eto zay zany dia mametraka fisaorana ho an'ny sisel radio télé zay manome sehatra ahafahana mizara, ahafahana mampita an'izao hafatra izao. Fisaorana be da be. Nareo amin'ny lafiny teknika, nareo mpitata na ny tompony dia hisaorana be da be, satria lafo vidy zao, sitraka eto matorony ka tsy ahivona rehefa mahatsiahy. Ka ametrahana fisaorana zany ny sisel télé iray manontolo. Fisaorana ihany koa ny sera studio izay manampy sy mikirakira amin'ny lafiny teknika, manoro hevitra, manosika mba hanananay traikefa amin'izao zavatra izay ataontsika zao. Matoa izay majoro eto, mapetraka eto, mateny eto, matoa izao miparitaka, dia noho izay le fiaraha-miasa eo amin'ny sera studio zay. Fisaorana ny koloaina izay tsy mitsahatra, miezaka manatsara an'izay tolotra omena. Ny fiofanana, ny fanatsarana fiofanana, ny fampizarana dia ao anatin'izay koloaina zay. Ka hisaorana ny ekipa rehetra, ny totototo ny toerana rehetra eny, dia hisaorana ireo namana rehetra ao anatin'ny koloaina izay manampy amin'ny fijoroana ny koloaina, fampandrosoana ny koloaina, fampizarana ao anatin'ny koloaina. Fisaorana ihany koa tsika mpijery, satria raha izaho irery ihany ny resaka eto ka tsisy mpijery ty dia inoako fa efa nikatona hatramin'ny ela. Raha ohatra koa nareo ka nanakiana nandefa taty amin'ny sisay hoe tena tsy mety, tena tsisy filana azy ifandarana io, dia efa nikatona ty ohatran'izay. Fa matoa tsika nandritry ny 2 taona tondreto, 2 taona mahery, dia midika izay fa misy anjara ndraikitra nareo mpanaraka ny fandarana no mampijoro amin'izao fandarana izao sy mampandroso amin'izao fandarana izao. Misy fahatongavana any aminay, misy fifampizarana ataonareo aminay, misy vahaolana andrasanareo aty aminay. Dia izay rehetra zay zany no mampijoro an'ity fandarana ity, ka dia ametrahana fisaorana. Eto moa dia manentana hatrany antsika anaraka ny fandarana isaky ny zoma hariva sy ny sabotsy atoandro, ary mampirisika antsika mba hikaroka ihany koa ary hizaran'izay fifampizarana izay. Raha misy vonina hiatrika aty amin'ny sehatra misy anay ity dia mandray izay sur plateau, afaka miresaka sy miady hevitra tsika eto, dia afaka manatona. Raha ohatra misy lina na misy te hifampizara traikefa dia afaka manatona. Fa sehatra ho antsika rehetra ty fa tsy ho anay rery, sehatra natao hifampizarana ty fa tsy natokana ho anay. Ka dia zay ngamba fa dia mametraka veloma mandra-piona
amin'ny herin'ny androany indray tsika manao misimisy. Saotra tompoko amin'ny herin'ny androany toy izao.